alohan'ny tena izarako anareo andro vaovao isatokana zay mariako tsara eto mihitsy ary amafisiko tsara fa zay rehetra lazaiko eto zao io dia vaovao ofisialy avokoa. Nanomboka hitatra amin'izay tsika amin'ilay toedrarà araka ny hitantsika teo drone anankiroa ny tena hitantsika teo fa ny tena izy drone anankidimy fa tsy takatra na tsy hitan'le ary ny olona nanao an'ina dia mpiambina ny filoha reny Mikaela ao tokotaniny ao mpiambina ao zany no nahitan'io dia filme anazy iny vao sisa dia milaza fa anankidimy le izy tonga avany manidina avany ny anankiroa iny aloha iny ny anankitelo tany rindrina tany fa tsy takatra n'le caméra le telefony ko le anankiroa iny ditatsika teo vezivezy ohatra zao le izy dia miteny moa zalahy sady miteny zalahy iny zao hita enitsika izy teo dia vela izy kitsoka nandehany naninona le izy no nandehany fizarana vaovao ofisialy voalohany itsika indrindra ny ny fiadidina fanavaozana ny repoblika vokatra avy amin'ity efa nitenenina elaela ty hoe misy mitady animbotra ny ain'ny filoha sy ny vatany indrindrindrindra dia manana fitaovana raitra filaza azy amin'ny fiteniny tompona andraikitra miaramila mpanao azy manantsika le hoe système anti drone fitaovana petraka ao an-tranony filohan'ny fanavaozanao izy io système anti drone matériel izy io raha zavazavaiko tsotsotra fotsiny araka ny tatitra ofisialy ty ampelantanako zany zay ho zaraiko aminareo io zany misy ino moa filazana zany rayon manodidina ny toerana misy an'io appareil io fitaovana io système anti-drone io raha vao misy drone miainga avany dia hitany raha vao manantonantony eo le drone ka tafiditra ao amin'le sehatra fahany mireagir miriposte eo zany vazaha zany hoe raha mitenentsika tsotra amin'ny fitenin'olona zany dia mi-contre-attaquer dia io fitaovana io ihany no miasa mi-effacer ny données de pilotage n'le olona le mandefa azy ao amin'le drone zany dia milatsaka le drone tsy voapiloté n'le mipiloté azy tsony fa milatsaka fa tamin'ito moa zany version officielle pour le moment tsy hay hoe tena nilatsaka marina ve sa naveriny le mipiloté anazy le izy rehefa fatany fa misy système anti-drone le trano ahoana ny tokony alalan'ny système anti-drone zany hoe le tokony andraikitra atao amin'ny tranony filoha sy le olona nandefa n'le izy mbola données technique daholo zany amin'ny drone le ato zany manana le système anti-drone mbola mitantaraiko anareo rehefa avy eo tonga dia mahafantatra hoe drone ohatra zao iny zao ny capacité technique an'iny fa le ary mpandefa anazy ire koa mahafantatra io mantsy tsy drone tsotra le atao amin'ny mariage re le ary koa zany mahafantatra hoe oy misy système signalé zany mialerté le drone an'iny zany mialerté dia vao raindreo atao amin'le tablette de pilotage ndreo iny dia afaka averiny le izy roatra ka averiny fa ny aty amintsika zany selon an'le vaovao ofisialy nomena izy zaraiko aminareo zao dia tsotra io drone io zany araka ny données technique drone thermique ny anarany drone thermique ny anarany drone io zany efa drone
ina moa le fiteny taloha iny manara-penitra io drone io zany fa tsy mitovy amin'ilay drone tsotra fanaovana mariage na kominy voalohany reny. fa tonga dia miteny koa ozy izy le donné tsy drone de combat io, tsy drone de guerre fa drone thermique. raha mijery tsika na dia tsika olo tsotra rehefa manao recherche tsika na dia amin'ny Google ao fotsiny ary dia rehefa drone de guerre na drone de combat zany a dia misy natao hoe anisany drone suicide na hoe drone kamikaze. dia le avao ngefa misy io drone io sady rehefa misy bomba misy mety misy basy ba io zany natao mihitsy hoe ilatsaka amin'ilay cible dia mipoko ao miara-potika amin'ilay cible ao zany. fa ty tsy zany, tsy drone de guerre ty, tsy drone de combat ty, tsy drone suicide ty, tsy drone kamikaze zany daholo mantsy ny appellation technique an'ilay drone raha any amin'ireny le raha fanaovana ady reny. fa tia drone thermique. io atao hoe drone thermique azonareo mbola vérifier nao anatin'ny Google daholo zany. ny drone thermique dia eny amin'ny lanitra misy azy eny avy amin'ny alalan'ilay infrarouge avoaka amin'ny vatan'olombelona na ny hafanana ny olombelona fotsiny io dia afaka zany a mijery mahita ny olona eo amin'ny tokotany, ny olona ao anaty trano afaka mahita an'izany. hitany dao zany iza no mijoro dia mijoro aisa amin'ny tokotany, iza no mijoro dia mijoro aisa ao anaty trano. ny andro famorombe fo sasana mahery iza no matory dia ao na fomba fatoriny ao. dia izy indray tsy hoe akory hoe mahita dia io mihitsy ny tavan'ilay olona, tsy zany fa silhouettany zany no mivoaka eo. zany hoe raha tsorina zany le izy fehezina dia iny drone nalefina natao hijery iza daholo le olona ao anatin'le trano sy ny lakorony filohan'ny fanavozana, iza matory, iza no mitsangana. fa rehefa hitan'izay nandefa nanamory azy tany le mipilote eo izy ny filazan'ireo mpikirakira drone fa misy système anti drone le trano. tonga dia iny hitatsika iny nanaotry zao le drone anakiroa le tety amin'ny devant fa le anankitelo moa zany tonga dia vambena tsy takatra an'le telefony mbesarana. da hatramin'izao aloha tsika fa fanadihadina no le ahirotsika anio aorinao le njera marina ve le sanaverin'le tompony fotsiny. inona ny dikan'izany? dikan'izany dia tsotra zay nandefan'io sy ny nampandefan'io naniraka dia te hahalala firy ny isan'ny olona ao anatin'le domaine ao na ao anatin'le trano, ahoana ny fomba fatoriny eo, indrindraindrindra amin'ny efitraiza le izy mivady filoham-pirenena, filohan'ny fanavozana matory. dia raha vera fotsiny amin'izao zany dia raha misy afaka pitso mety to le raha satria tsy janona fa iny zany a mijery an'izay fotsiny iny. fa raha pitso amin'izay possible mety le drone de combat mety amin'izay le kamikaze ny tonga eo satria ato zany ny eritreretina misy olona anakiroa silhouetten'ny olona anakiroa ambony fandrina mety rapreze reo le président reo matory eo reo izy mivady any ny alefa le tena izy kibom na koa mbola misy matory ato da atao anakiroa kibom zany hoe le but de tratrarina dia vonona enao. zay le zavatra mitsanga tamin'ny lahadianina ny fo latsinainy maraina tany amin'ny sasakanina famoany. mbola mitoy le azo avoaka ho an'ny besiny maro zao tantaraiko eto zao mbola mitoyny recherche investigation sy ny rehetrarehetra any satria ange mameso papakely fotsiny avy amin'reto fitaovana système antidrone reto mety ho hita hoe taiza le nandefan'le izy no nijoro no nandefa azy zany. io tsy lavitra, io tsy hoe le drone nalefa eto Analakely dia manidina juskany Manakara any, zavatra impossible zany. fa misy limite ny misy ny portée an'le drone
donc zany a reo fanadiadin-dreo le manohy le fanadiadina am'izao fotoana zao mety efa manana rayon en fonction les limites techniques an'le capacité le drone technique zany de mety manana rayon izy hoe atralianany any amin'ny le toerana misy ny filoha any Ivandy any a cité Analamahitsy tanàna Analamahitsy Androhibe Ambatobe Ivandy zany le manodidina de mety manohy any izy a mety mijery sao de mba misy nahita tsy fantatro zany hoe misy olona anaty tômôbily ohatra zany piloter io zavatra io fa iny avelantsika any io zavatra nitranga zany tamin'ny latsinainy alina lahady alina ifoa latsinainy maraina eo de vao mainka manamarina le tenin'ny filoha aloha izy mitondra basy sy naverina kely tatia tena de tena misy mitady aningotra mihitsy ny an'le filoha matoa efa manao filazandrena reconnaissance misy milaza hoe matahotra ny sampatsikilo STM sampatsikilo malagasy matahotra magnino voalohany zay tsy raha tahoranay zay tsy raha tahoranay satria efa maro ny membre namanay victime fa zahay mitraka de ny raha tiako anaovagna vidéo manko resaka igny drone amin'ny tragnony colonel R Mikaela filoham-panjakana izy igny zany tsisy resaka mifofo fa nisy contrat nataonay ary sao de adigny protocole ny président Mikael fa misy contrat nataotsika tamin'ny mbola tamin'ny Kapsaty misy contrat nataotsika le contrat vis-à-vis 2 ans zany hoe zany 2027 tapitra ka zay mo zahay nandefa igny drone igny fa 5 drone 2 infrarouge zany hoe zany 2 zany infrarouge hoe aiza localisegny misy président aiza andrasagna président hoe en sécurité 106 fa le telo zany mangala angle en périphérie diaby en périphérie satria io Ivandy manko misy efa voaranay information fa juste mba ambara voaka malagasy président zany entouré eo amin'ny 6 ennemis zany hoe zany misy vazaha tsy haiko misy ino magnodidigny eo ennemi jiaby ennemi reo satria olony rajoeliny ary zay no magnome information en firy président miboaka en firy izy rabe ka zay nahatonga zahay satria nisy tentative tamin'io mo vao naheno mo ry zalahy ho zaho tonga de fa tafo izy mo nivadika aminay ndraiky le raha lasa nivadika hoe lasa sampatsikilo ndray no mifofo ny président zay zany fandraisanay amin'igny satria zahay no nandefa le drone lasa zahay ndray no mifofo ny président nefa zahay no miaro amin'ny président satria filoham-panjakana tafika malagasy gendarmerie malagasy police pyrénéenne mbola tsy afaka na tafika malagasy mbola tsy afaka miaro amina bakabaka na tafika na bakabaka mbola tsy manana capacité zay drone zay nefa zahay sampatsikilo efa manana capacité zay depuis tamin'ny opération tagny Fatra Sofia zay malaza be Gerson le fari gauche droite zay le hoe G7 G8 io zany infrarouge G7 G8 mbola tamizay ka mifona zay nefa nandefa communication amin'ny sécurité ny président hoe zahay andefa amizao ora katramizao ora izy mo le colonel tsy haiko général amin'ny présidence eo tsy nandray au sérieux zany le communication nay eritrerety fa hoe Sampatsikilo mirediredy
zay tsy mirediredy, zay nefa nampiomagna. Zay nampiomagna hoe zahay andefa drone satria président marobe le tentative. Misy provocation gauche droite. Fa zay moa zany izy moa le resaka hoe zay tsy atokisana tsy manino. Fa zahay zany mbola mitazona le contrat jusqu'à 2027. Zany hoe zany 2 ans zany monsieur le président eo, zahay miaro. Fa misy ascension ni Marc Ravalomanana zany, misy madinidinika zany tentative ataon'ny Ravalomanana handringany président zany, zahay zany misurveille azy. Zany hoe zany mety tsy fatako fa Madagascar aloha mbola tsisy amizao misy pour abattre drone fa mbola tsisy, fa surveillenay Ravalomanana. Zay, tsy maintsy alefanay reconnaissance, surveillenay. Satria io manko premier ennemi ny fanavozana amizao Ravalomanana, na dia misy ministre na misy olony team mao fa izy no fahavalo voalohany. Satria izy no mikarama reo GNZ. Misy GNZ team, HVM, TGV mitsika miteny zao, mitambatra reo fa mody miady, vazaha mody miady. Ka ifonanay zany amin'ny ifonanay hoe inacte iny. Fa io ex-ministre izy moa ty le fa vinigadra ty amin'ny présidence hoe mifofony ny président. Zay tsy mifofo. Zay mamita contrat nay, asanay. Io resaka communication, service gauche droite raha vao nareo ao amin'ny tafika gendarmerie police, service de renseignement nareo zéro. Zay. Lasa civil ndray no manao communication hoe misy fofo. Raha zay ny fofo président fa vitanay, fa maty. Zay mavita mamono amin'ny président nay.